manana zoton'ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana manana fiainam-pitiavana izy ireo ary dia maro ihany koa ireo olona manana fahasembanana ny safidy ny hanoro tokantrano toy ny olona rehetra izy ireny ka tsy tokony ahilikilika raha antsika anatin'ity fanadihadiana hoentin'ny Claude Ara-Solution misary Mamra Samuel ty ny makasika izay. Maro ireo olona manana fahasembanana no manorina tokantrano. Iray amin'izy ireny i Joshua Sifanja izay mananjanaka roa vavy ankehitriny. Ny fifampikasoana amin'ny mahasampikambana azy ireo eo anivon'ny fikambanana no nampitsiry ny fitiavana teo amin'izy roa. Araka ny tenenao hoe zay zay problemanay zany. Zay tsy mba mainty clin d'œil zany. Tsy mba mainty pimaso zay. Fa dia mba resatresaka fotsiny tsy maintsy mba testena ihany koa aloha hoe sao dia mba ho vasoka be raha fikotikotiny ity eo aveo tsy maintsy mba resahana ohatrany rehetrarehetra. Samy marenina kosa i Didi sy Jeannette ary tena tsaha-manitra nandritry ny fionana teo amin'ny marenina no nionan'izy ireo. Tsy tokony hiova ny fitiavana raha ny afatra noentin'ny Didi ho an'ny mpivatsy sy ny mpifankatia. Vatsika malagasy rehetra mpifankatia ny fitiavam-pivady dia tokony hitovy foana fitiavana na rehefa antitra na tanora tokony tsy hiova foana ny fifankatiavana fa atao mitovy amin'ny tamin'ny voalohany hatrany.